foi asandrato ny fanevasonare tenare ny manjaka fahavianina ny famoteny sy ny lofa zay atolonia satria nade tsy foiny fianjava-maneno no idirany ekôly fianjava-maneno. Fa noho ny toerana banga fa mbola misy toerana banga ty am'fambony aty. So Kristi no mpamonjy tomposy andriamanitra ianao no fisantsa fahasoavana sy ny fiadana avy amin'Andriamanitra raintsika Jesosy Kristy tompontsika. Ty alahady fahatelo ty dia alahady taoriana ny fivorimbeny ny synodam-paritany tapabolana zay tsika nytiteto ary dia tonga somatsara eto indray sika mitona mbavaka anankiray eo anivon'ny nifobevitsika ema dia ny mamre tsika dia manana masera ifitsika ema ary mitona mbavaka nireny sika mba ahery amin'ny vavaka satria tena mitona mbavaka atsika izany masera izany fiaraha-mivavaka no atao faharoa dia alahady ny dekona sy lolona androany dia ndreto ianareo dekona sy lolona tonga manatrika ty fotoana sarobidy ho anareo ity mivavaka ho anareo raha teo zay amin'ny andraikitra lehibe zay tagnanareo eto anivon'ny fiangonana. Andesika hiara-midera sy manome voninahitra an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny salamo fahafito amby efapolo salamo fahafito amby efapolo andininy fahaenina ka hatramin'ny andininy fahasivy vakitsika mifandimby zany andininy fahaenina vakin'ny mpitarika andininy fahafito vakinareo mpiara-mivavaka andininy fahavalo vakin'ny mpitarika ary ny fahasivy iombonantsika rehetra andetsika hideran'ny tompo manao hoe mankalazana Andriamanitra eny mankalaza ny mpanjakatsika eny mankalaza tsaka amin'ny tany rehetra Andriamanitra manjaka ny firenena samihafa Andriamanitra mipetraka eo ambonin'ny seza fiandrianany masina ny mpanapaka ny firenena samihafa miano olon'Andriamanitra Abrahama fa n'Andriamanitra ny ampity an-tany avo indrindra izy amen.
vavaksika Andriamanitra mipetraka eo amin'ny seza fiandriananao ianao Andriamanitro Andriamanitra mpanjaka Andriamanitra tompon'ny fahefana ny andatra sy ety an-tany amin'ny alalan'i Jesosy Kristy misaotra anao zay fa tratry ty alahady ty noho ny fitahinao dia ny fitahina matretrika izay nomenao anay dia miombona amin'ny firenena miombona amin'ny vahoaka rehetra miombona amin'ny firenena samihafa zay raha mideranao sy manome voninahitra anao fa indro zay noentinao mivoaka tamin'ny fitahina mahatretrika ka dia tonga eto antranonao tsy hivory fotsiny fa hiara-mivavaka ary aneo zany finoana izay ananana izany eo anatrehanao avia manatrea ty fotoany ty araka ny teninao hoe raha misy rona telo mivory amin'ny anarako dia eo fovoany aho avia tao fovoany ty fiangonana salema vaovao ty ianao ary vangio ny fonay tompo aza mijery zay fahalemena sy tsy fantaterahanay fa oka ny raha soany Kristy no anadio anay ho afaka amin'izany ka ho akeny eo anatrehanao ny fanatim-pahavelomana omenay dia ny fonay tompo malalanay eo manatre ty fotoany ty zay alahady ny dekona sy ny loolona ary alahady koa andraisana asa sy fampahiresana avy amin'ny sampana fifoazana ampahiranay ane ianao ampijoranay ane ianao ary ahatonga anay ho tena mpanompo mahatoky eo anatrehanao Andriamanitra ahavita ny asa misiona zay ampanaovinao anay tompo ny fitahinao dia angatahanay rotsaka amin'ny vahoakanao hatramin'ny kely indrindra ka hatramin'ny antitra sy ny fotsifolo voninahitra ho anao Andriamanitra raha izanaka ary fanahy masina amen mahazo toerana tompoka toka amin'ny fotoana zay natokana ho an'ny tanora sy ny ankizy avetrany isika izao Ny sampana sekoly Alahady dia faly miarahaba-tsika mpianakavy ny finoana amin'ny anaran'ny Tompo. Manasa antsika tanora, ankizy, sampana sekoly Alahady hitsangana. Hivavakintsika Tompoko. Mbola misaotra sy midera ary mankalaza anao zay Tompo Andriamanitra rainay. Misaotra noho ny fitiavanao, misaotra noho ny amin'izao fotoana izao ahafahana indray manovo fahalalana aminao Jesosy Kristy. Dia raha hianatra izany zay Andriamanitra dia ianao no ampitoetra ny teninao aty anatinay tsirairay avy. Amin'ny anaran-tsoanao Jesosy nanaovanay mivavaka, misaotra Andriamanitra. Amen. Petraka ianareo. Tsy misy tantara arak'izay mahazatra androany fa ezahantsika hiainana ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Luka toko 10:1 ka hatramin'ny 10. Rehefa any an-trano ianao dia asaiko hamaky izany tenin'Andriamanitra izany. Ny tenin'Andriamanitra nivozantsika fahalalana an'io dia araka ny voasoratra ao amin'ny filazantsara ny Luka. Luka toko 7:10. Luka toko 7:10. Rehefa hita dia isika rehetra izao ny ara-maky izany amin'ny anaran'ny Tompo. Fa tonga ny zanak'olona hitady sy hamonjy ny very. Amen. Tonga Jesosy hitady anao. Indray andro dia tonga nanantona an Jesosy ny mpamory hetra sy ny mpanota mba hiaino ny fampianarana. Ny mpamory hetra dia olona voatendry ny fanjakana anangona ny vola tokony alohan'ny olona any amin'ny fanjakana. Tsy tian'ny olona izy reto fa lazaina fa mpanota nefa Jesosy dia tena tia azy ireo ary nampianatra azy. Ianao koa dia tiany ka izany no mahatonga antsika afaka miaino izao fampianarana izao. Rehefa nahita izany ny fariseo, ireto indray dia olona mpanaraka ny lalàn'i Mosesy ary mihevitra ny tena no mpivavaka fa tsy mpanota. Dia tezitra sady ny monimonina amin'ny mantsy dia tsy tokony hiresaka amin'ny mpanota sy ny ratsy fanahy Jesosy. Izany anefa ny tena ota satria tsy fitiavana sy fitsarana ary fialonana ireto mpamory hetra sy mpanota ireto. Raha vao tsy tia na mialina ny namantsika isika na manendrikendrika na milaza azo maditra sy ny sisa dia efa manota eo anatrehan'Andriamanitra. Tian'i Jesosy avokoa ny olona rehetra
na dia lazaintsika fa tena maditra be sy mpanota be azy satria tonga izy hitadiny mpanota. Fantatr' Jesosy izany fimonomononana izany ka nanao tantara kely mba ampianarana ireto izy. Nisy lehilahy iray nanana ondry 100. Isan'andro izy dia manisa ny ondriny foana rehefa avy any an-tsaha ary manisa ny ondriny rehefa miditra ao ambala. Indray andro dia hitany fa tsy ampy iray ny ondriny fa 750 fotsiny teo. Ny diny aingana tao ambala ireo ka lasa izy niverina tany an-tsaha nitady ilay ondry kely. Tena nivezivezy mihitsy, nikaroka ary niantsoantso ny anaran'ny ondry. Efa reraka mihitsy vao nahare feon'ondry ao ankady. Nojereny ka io tokoa ilay ondry kely fa nianjera tao an-davaka ka tsy afaka nitsangana. Nataon'izay ahatongavana tao amin'ilay ady akany an'ilay ondry. Rehefa azony izy dia nataony teo antsorony ary nentiny nody. Faly dia faly izy satria hitany ny ondriny. Toy izany koa ny fitiavan'i Jesosy asy ianao. Ianao io ondry very io, izao io ondry very io. Be dia be ny olona eto ambonin'ny tany no tsy mivavaka fa tsy foin'i Jesosy ho very na dia olona iray aza. Izany no natongavany, izany no nidinany tetỳ amintsika. Ahoana no ahatongavantsika, ahoana ny fomba fitadiavan'i Jesosy atsika? Satria Jesosy tonga nitady asa ianao. Tsotra, amin'ny alalan'ny fianarana sekoly Alahady, amin'ny fidirana amin'ireny club fianarana ny tenin'Andriamanitra ty am-piangonana ireny. Amin'izao fotoana ahatongavanao eto mba hiaino ny tenin'izao. Fanamby, tonga tetỳ tany Jesosy, nitady ianao, nitady atsika noho ny fitiavany atsika. Inona no nafalinao azy? Ny mba sambatra sy ampiadana ary ananako zasy ianao fiainana mahafinaritra nefa nitanjony amin'izany. Na dia misy aza ny olana sy ny zava-manahirana satria efa tonga ny zanak'olona hitady sy hamonjy ny very. Andeha rariavako, iarahantsika rehetra ho vakiana ilay tenin'Andriamanitra tao amin'ny Luka 7:10 teo. Andenge verenantsika ho vakiana indray mandeha ihany fa efa tonga ny zanak'olona hitady sy hamonjy ny very. Hivavaka karisika, izao hanonona ny vavaka fa ianao kosa hanonona izany ao am-po. Jesosy, tena misaotra anao fa tonga ianao hitady Tena lehibe ny fitiavanao ka voninao no anaraka anao. Misaotra Jesosy. Amen. Dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra ary havako. Mandroso makeo amin'ny famakina ny tenin'Andriamanitra sy ny fiainoana izany isika. Voalahatra ho antsika androany dia ao amin'ny Josoa 2:17 hatramin'ny 4:20. Jaona 2:2 1:1 hatramin'ny 9:30.
ary efesianina toko voalohany andiny fahatelo ka hatramin'ny fahenina. Mialohan'ny vakiteny dia hivavaka isika. Andriamanitro, miantso ny anaranao izahay. Lehibe sy mahery ianao, lehibe amin'ny fisainana, mahery amin'ny atao. Andriamanitra fitiavana ianao, ary izany fitiavanao izany no mahatonga anao miteny aminay mandrakariva, amin'ny alalan'ny teninao, amin'ny alalan'ny mpanomponao. Dia miasa aminay Tompo, fanahinao masina no ampahery anay amin'izay teny ho renesina, mba ho hainay mitondra tena ho voninahitra ao Andriamanitra amin'ny androm-piainanay rehetra. Dia taio ny mamaky ny teny, taio ny hitory ny teny, ary taio izay hiaino ny teny. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ilay teny tonga nofo, no anaovanay mivavaka. Amen. Josoa toko faharoa andiny fahafito ambin'ny folo ka hatramin'ny fahaefatra amby roapolo. Ny teny rehetra dia vakiana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ary izy roalahy taminy, izao no tsy hanananay tsiny ny amin'izany fianianana nampanianinao anay izany. Indro, rehefa tonga eto amin'ny tany izahay, dia fehinao eo amin'ny varavarakely izay nampidinanao anay io kofehy-jaka io. Ary ny rainao sy ny reninao sy ny anadahinao mba ny ankohona ny rainao rehetra dia hovorianao ho ao an-tranonao. Ary izay rehetra mivoaka eo amin'ny baravaran'ny tranonao ho eny ivelany dia ho eo an-dohany ihany ny rany. Ary izahay tsy hanantsiny, fa izay rehetra mitoetra ao aminao ao an-trano dia eo an-dohanay kosa ny rany, raha tany misy olona maninona azy akory. Fa raha tany ambarambaranao izao raharanay izao, dia ho afaka amin'ny fianianana izay nampianinao anay izahay. Dia ora vehivavy, eny ary fa marina izany. Dia nampandehaniny izy roalahy ka lasa izy, ary nafehiny teo amin'ny varavarakely ilay kofehy-jaka. Dia nandeha izy roalahy ka nankany an-tendrombohitra, ary nitoetra tany hatelona mandra-pivery ny mpanenjika. Ary nitady azy tamin'ny lalana rehetra ny mpanenjika, nefa tsy nahita. Dia niveriny izy roalahy ka nidina avy tany an-tendrombohitra, dia nihitany iony ary nankany amin'ny Josoa zanakinona ka nilaza ny zavatra rehetra izay efa niatra taminy. Ka hoy izy tamin'i Josoa, efa natotro Jehovah eo an-tanantsika tokoa ny tany rehetra, ary efa ketraka ny mponina rehetra amin'ny tany noho ny tahotra antsika. Filasan-tsara ny Jaona toko faefatra andininy faraka amin'ny telopolo ka hatramin'ny fahavalo amin'ny telopolo. Ary mbola tsy tonga izy ireny, ny mpanampiny, ny mpianana dia nangataka taminy ka nanao hoe, hany, rabio, fa hoy Jesosy taminy, izao manakoanina izay tsy fantatrareo. Dia niresaka ny mpianatra ka nanao taminy hoe, nisy olona nitondra zavatra hoaniny ny vary. Hoy Jesosy taminy, haniko dia ny manao ny sitrapony izay naniraka ahy sy nahavita ny asany. Moa ianareo tsy nanao va? Efa bolana no sisa dia tonga ny fararano. Indro lazaiko aminareo, atopazo ny masinareo ka jereo eny amin'ny tsaha, fa efa masaka sady efa masaka sady ho jinjaina izy, ary izay mijinja dia mandray karama ka mamoro vokatra ho amin'ny fiainana mandrakizay, mba hiara-mifaly sy ny mpamafy sy ny mpijinja. Ary amin'izany dia marina dia ilay teny hoe, iray mamafy ary ny iray kosa mijinja. Izao naniraka anareo hijinja, izay nisasaranareo olon-kafa no misasatra, fa ianareo kosa
dia niditra teo amin'ny isain'ny sasarana Efesianina toko voalohany ny andiny fahatelo ka hatramin'ny fahaenina. Isaorana ny Andriamanitra rain'i Jesosy Kristy tompontsika izay nitahantsika tao amin'ny Kristy amin'ny fitahipana rehetra any an-danitra. Araka ny fidianany atsika tao amin'ny fony tsy mbola nifoneran'izao tontolo izao mba ho masina sady tsy misy tsino eo amin'ny hatrehany isika. Rehefa notendreny raha teo amin'ny fitiavana isika dia ho azy amin'ny fananganana anaka amin'ny alalan'i Jesosy Kristy arak'izay ankasitrahan'ny fony ho fideranany voninahitra ny fahasoavana izay nanasoavany atsika maimaimpona ao amin'ny malala. Ray masino manamasehana fahamarinana. Dia ary tsangana isika hitsena ny afatra ny ten'Andriamanitra. Fiarabanantsika tratr'izao Alahady fa 5 ny volana oktobra 2024 izao. Manatitra ny fiarabananareo diakonina sy olona tratra izany Alahady izany. Dia mivavaka ho anareo tanteraka tsara ny asa fanompoana izay efa nikenareo teo anatrehan'Andriamanitra. Afaka malala andesika ifantoka kely eo amin'ny ifantoka be moa ny tena marina fa tsy hoe ifantoka kely fa fiteny zany. Ao amin'ny jaune toko fahefatra filazany tsara araka ny jaune toko fahefatra andininy faraika amin'ny telopolo ka hatramin'ny andininy fahavalo amin'ny telopolo. Raha sitrakareo dia ndeha iverenantsika kely vakiana satria tsorona fa somary sarotsarotra ihany io texte io dia ndeha vakitsika indray mandeha mba miara-mamaky amiko ianao na manaraka na mamaky mihitsy ho azotsika tsara ny lazain'ny tompo ao anatin'izany texte izany. Amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ary raha tsy mbola tonga izy ireny mpianana dia nangataka taminy ka nanao hoe hano rahaby eo. Fa hoy Jesosy taminy izao manakaniko hoanina izay tsy fantatrareo. Dia niresaka ny mpianatra ka nanao hoe nisy olona mitondra zavatra hoaniny fare. Hoy Jesosy taminy ihany koa dia ny manao ny sitrapon'ny
tsy naniraka sy mahavita ny asa mo ianareo tsy manao hoe efa volana no sisy dia tonga ny faharoa indro azaka aminareo topazo ny mafinareo ka zareo nina tsara efa masaka satra jinjana izy ary izay mijinja dia mandraikarama ka mamoro ny vokatra amin'ny fiainana mandrakizay mba hiarahany faly ny mpamafy sy ny mpijinja ary amin'izany dia maro ny ilay teny hoe ny ray mamafy ary ny ray kosa mijinja izao naniraka anareo jinja izay tsy ny sasaranareo nokafa no nisasatra fa ianareo kosa no niditra teo amin'izay ny sasarany. Amen. Rehefa afaka malala misaoran'Andriamanitra no ny amin'izany tenin'Andriamanitra izany inoko fa azo avontsika tsaina ihany no anatin'ity teksta ity mba atakatra tsara izay lazain'Andriamanitra ao anatin'izany. Azo mena lohateny izany io perikopy io manao hoe maika ny asa mpamonjena hoe maika ny asa misiona maika io maika ny asa mpamonjena maika ny asa misiona maika n'inona maika io asa mpamonjena io ny asan'ny dekona no ny asan'ny fiangonana zafady ny asan'ny fiangonana no asan'ny dekona sy lolona ary asantsika rehetra io inona no asan'ny fiangonana kay inona no asan'ny fiangonana maninona ny fiangonana moa mitory ny filazantsara manao asa mpamonjena ny fiangonana zany mitory ny filazantsara zany fa mba amboary kely ty micro ty sahala amin'ny hafahafa mitory zany no asan'ny fiangonana ary tsy hoe mitory fotsiny le hoe mitory mantsy dia io mantsy le diniantsika indray zao a le hoe azakazaka masina tsy hoe miteny eny ambony pilipitra fotsiny fa manaraka asa ary asa mpamonjena no ataon'ny fiangonana zany koa no asan'ny dekona sy lolona manao an'izany asan'ny fiangonana zany ianareo manao asan'izany fiangonana zany isika asa mpamonjena asa famorinana ny vokatra ho ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra no ao amin'ny fiainana mandrakizay dia fanontaniana lehibe zao aiza ho aiza amin'izany tsika zao aiza ho aiza tsika zao nareo dekona sy lolona aiza ho aiza zao ny fiangonana aiza ho aiza ny fiangonana aiza ho aiza ny dekona sy lolona mbola marobe mantsy ny tokony atao ary olona marobe ny tokony mbola hovonjena tena maro a mbola marina mandrakariva ilay tenin'ny Jesosy manao hoe be ny vokatra fa mpiasa ny vitsy zany mantsy ny fahasahiranana ny fiangonana amin'izao fotoana izao sahala mifampiandriandry fotsiny io ve tsy ho ataon'ny paster eo izy nge manao an'izany asa ny zany karamaina amin'izany izy io ve tsy asan'ny dekona ve zany tsy ataony ve zany mbola maro ihany koa aza ny dekona ny amin'ny fiangonana maro fa tsy eto amintsika moa zany araka ny voalazany zay moa fitenin'ny président nefitsika mateo aloha tsy eto amintsika moa zany eo mbola maro koa ny dekona izay mieritreritra fa ny asany dia ny miambona varavarana ao amin'ny fiangonana sy manatrakitra mbola be deaibe zany a ingany tsy ho anankiray amin'izany ianao mbola be deaibe zany miambona varavarana atsoina pevitra ratsy tonga mivory atsoina zao tsy manao atsoina hity tsy manao fa rehefa miambona varavarana tonga fa hitatrakitra tonga dia indreo nareo mila isy anao dekona koa reto mpandray reto mijery tsara zao nareo dekona mpandray fanasan'ny tompo hoe iza daolo le mividinay dia aiza izy zany moa fanontaniana mipetraka izany ny tena olona matetika eo amin'ity asa misiony ity dia mifanitsaka amin'ny endrim-piainana tiatsika atongavana izany endriky ny fitoriana izany mifanitsaka amin'ny endrim-piainana tiatsika atongavana inona moa ny endrim-piainana tiatsika atongavana ny endrim-piainana tiatsika atongavana dia hoe anana ny ampy sika anamboly sika anakareny sika
anana hoanitsika ka afaka manara-po amin'izany hoanina sy hosotrony zany tsika zany no endrim-piainana tiatsika atokavana ary zany no lazaintsika hoe fahasoavana fa tsy de zany loatra ny eny jesosy de tsy zany noho zany a dia voalohany zany ao anatin'ity hoe mainka ny asa-pamonjeny ity tena mila manova ny fomba fijery fitenyketo matetika moa hoe mila miova paradigma mihitsy mila miova lafitsaina zany moa fandresantsika teto tamin'ny herinandro nay fefaka maniny zany tsika mila manova lafitsaintsika hanoraby eo ozy izy lay mpianatra mba sahirana koa zany zareo aloha tsy diso izy tsy sahirana izy tsy nisy hanina teo ve jesosy mbola miresaka amin'ilay vehivavy samaritany eo a lasa ny mpianatra nandeha tany tanàna tany mitady sakafo dia nivimbona mba sahirana mihitsy ry zareo mba eritreretony hoe zany sala misy manahirana kely zay ndray le manafotoana ao fitoriana filazantsara kanefa sambatra zay tsy ho tafotoana noho ny amin'ny filazantsara noho ny amin'ny tenin'andriamanitra tonga ianao mba mikaroka re jesosy ty hano raby eo ty sakafo fa mitondra tsara tare zay avy de namaly le rangah tsy hinana an'io fa nianiko iny de manao ny sitrapony ndraiky io sy manao zay nanrany ahoana re raha tratra zany tsika nytiany jesosy lazany hoe mila miova ny toetsainareo marina fa fangatahana tsotro zany hano raby eo fa tsy any amin'izay eritreretinao tsy ny filana ara-batana no tena lohalarana na lara-pahamehana amin'i jesosy fa ny filana ara-panahy zany lohalarana amin'i jesosy dia i paoly moa dia eo amin'ny romana 9:20 dia milaza hoe fa ny fanjakan'andriamanitra izy dia tsy amin'ny fihinanana sy ny fisotroana fa fahamarinana sy fiadanana ary fifaliana ao amin'ny fanahy masina romanina 5:20 andininy 7:20 raha mandrainao tenareo ny fomba fijerytsika dia fomba fijery mifantoka amin'izay ilaina andavanandro marina fa zany no antony anankiray moa zany nanovaditsika efitsikema hoe aloha mba ampiarahana amina asa ity asa fitoriana ity ka tsy miteny fotsiny tsika hoe mivokisa mamindroa sy ny rehetra tahian'andriamanitra nareo fa tena tonga tokoa ny fitahiana toriana ny filazantsara dia fanana ny olona ranona toriana tokoa ny filazantsara dia tanterahana ny tenin' jesosy zay manana akanjo roa dia oka izy anome anankiray ny tsy manana zay le izy zay amin'ny fiteny ara-ekônomika moa zany amin'ny firenena dia hoe rehefa manao zavatra ny firenena manao asa sosialy dia misy le antsoindrareo hoe filet de sécurité misy zavatra atao fa tsy hoe mipetraka fotsiny tsy hoe homenamena ho zavatra fotsiny ny olona dia lasa mpangataka rehefa avy eo dia mila manova n'izany fomba fijery zany ny fijeryntsika hatreto dia zao ahoana ny fiainana andavanandro raha mivavaka dia ahoana ny azahoako hanina raha mivavaka dia ahoana ny azahoako vola raha mivavaka dia ahoana ny azahoako voninahitra toerana zao ndray zao fa raha rahabe any rahabe any rahabe any zao any amin'io tonga ny mialantsiny fa tsy maintsy manazava kely an'izany tonga ny fanjakana vaovao dia filarambe inona ny zavatra larana be any manatitra CV mba meo toerana koa zay dia zany foana no zavatra mitsanga dia zany ny fomba fisainana ity zavatra ataoko ity ve misy hanina hoaniko sa tsy misy ity mahadekona ty ve misy tombono ao anaty rehefa tsisy tombono ao anaty afaka tsara tsy afaka tsara tangely izy enina m-telopolo taona zao no nanokanako efa mihoatra angamba satria efa tamin'izay mbola na stazera tamin'ny 1987 raha nomba ndona fiangonana 87 mandraky ty androany raha teraka tamin'ny 87 zany anao firy taona ianao zao valo amby telopolo taona zany valo amby telo nanokanako dekona zany nanokana dekona zany zany fa enina valo amby telopolo taona koa no nahitako hoe betsaka noho ny sérieux zany hoe noho ny matotra tsara anao ny asany dekona ny olona manao kitoto ny asa mba mahazo aloha nareo dekona andreo fa nareo zay manao kitoto ny asa tao kitoto fotsiny afaka tsara tsy afaka tsara tsy miteny keo moa zany ny tompona ndraikitra fa dia io kosany aloha inona moa izy moa ny toneniny isan'andro eto
diakonina aveo no teneny isan'andro sa ny tsika fiangonana aveo teneny iteny ndreto hoe ahoana raha izy nareo no tsisy hiteny an'izany a ambany fahasoavana ianao fa tsy ambany lalàna dia mahatsiaro tena ao anatiny dia misy takizany koa na tsika kristianina dia ozy nareo kristianina mahazo reto diakona reto androany fa tsika koa tsika kristianina koa dia zany jehova tsy hanao ve reo diakona reo inona ny tombony azonay raha mandeha mivavaka any zay misy hoaninay ve any hinanakanina ve zany tamantsyndraraha amin'ny fivavahana zao fivavahana zany zao lasa resaka tombontsoa dia misy mihitsy fiangonana moa zany manao hoe lasa hoe fiangonana mpandresy dia raha to hoe mandresy dia hoe mahazo sarena hosorana diloilo dia mahazo fahasoavana sitrana etsetraetsetra zany mila viovainy zany toetsaina zany nefa dia manadino ny zava-dehibe dia ilay antsony jesosy hoe ny hanina dia manao ny sitrapon'ny rainy zany no hanin' jesosy manao n'izay nampanoviny azy na nanyrahany azy inona ny nanyrahana atsika nanyrahana ny fiangonana dia ny hamonjy ny olona vateo moa vakina teo zany le teny hoe ina moa le vakina teo zareo le vakina tamin'ny tanora sy ny anina teo manina moa jesosy izy tady tsy hamonjy ny very izy sange asan'ny fiangonana tady tsy hamonjy ny very no asan'ny fiangonana misy zavatra ataoko fampitahana kely ty tika malagasy moa zany lazain'ny vazaha vahiny moa zany tena miresaka an'ity nareo malagasy mavoanareo misy eritreretina tokoa izy la ny andro mahandro sakafo ny andro fiainanareo jere tokoa le rehetrano any aloha hita tena ataontsika mahandro sakafo araina vao tsy lany keo ry ano maraina dia inona indray loka atoandro mahandro nefa jereo tsara fa ny espérance de vie atsika ny fanantenam-pahavelomana ny malagasy dia 4-5 ka hatramin'ny 5 taona eo iny moa ny tradition hoe ny sakafo malamila sakafo tsara ny trano sy ny rehetra mikarakara be zay 4-5 ka hatramin'ny 5 taona eo fotsiny tsika ny fanantenam-pahavelomana fa eto zany ny resahan' jesosy dia ny manangona ny vokatra ho any amin'ny fiainana mandrakizay ny fiainana mandrakizay tsy misy hoe zao taona ny sinoa ny japonais reo tany tavaratra rehetra ambony be ny azy ny taux d'espérance de vie any ny fanantenana ahovelona tsy mbola any amin'le hoe 70 taona na 20 taona tsy any ary noho izy fa ny fiainana mandrakizay dia mila manova lahara-pahamena zany tsika ao amin'ny fiangonana ny toetsaina manokana sy ny toe-panahy manokana ananany diakona sy n'olona ananany kristianina rehetra manomboka aty amin'ny mpitandrina ka hatrany amin'ny ankizy kely dia mila manova zany fomba fijery zany mila manova ny toe-piainana sy ny fomba fisainana mila manova lahara-pahamehanytsika mila makatò tanteraka an'andriamanitra ao anatin'izany fanovana zany imasina atao ny sitrapony raiko ny telesisy moa ny filazany zareo grika azy hoe sitrapo ny sitrapo dia miresaka fakatoavana io fakatoavana tanteraka ny sitrapon'andriamanitra ka mametraka ho lahara-pahamehana ny famonjena ny olona ny famonjena ny hafa ary ataoko anina kely anie zany angeno atao hoe politika raha mifanaovana politika zany atao hoe politika polisy ny polisy dia natao andamina ny tanàna ny manao politika zany dia fandaminana ny tanàna fitediavana tombontsoa ny tanàna fa tsy ny tombontsoanao zany foana na voantsika teto hatramin'izay hatraty amin'ny fiangonana raha mandray andraikitra aty amin'ny fiangonana dia mialatsiny ny tantaran'ity fa tsy manino ty moa mandeha any amin'ny VFB any amin'ny YouTube any mety manahirana ny olona sasany mandray azy fa nahatrany amin'ny faratapony any azy trany amin'izany synode lehibe zany edina sisika takan'ireny inyreny hoe hanao mpiandraikitra fobe hanao zao hoe hanao anitsy miady mihitsy mba ho tonga amin'izany inona ny tena antony anana voninahitra ty mahafinaritra zany antsona hoe zao ianao zao ianao zany mahafinaritra ny olo zany mila manova ny toe-tsaina mila manova priorité
ary ny ara-panahy no prioriteny jesosy atao hoe ara-panahy zany dia miresaka ny olona manontolo zavatra ivelany fa ny ao anatin'ny olona ny mila hovaina dia mila manao an'izanytsika fiangonana mila manao an'izany nareo diakonina sy ny olona manovy zany fomba fijery zany fa raha tsy miova toe-tsaintsika tsy miova toe-panahytsika tsy mahavita ninninina tsy hoe faly fotsiny mampiseho ety avelany fa diakonina na pastera na izao fa tena mijoro amin'izany fiovana izany ary zay no tenen'ny soadramasina moa zao hoe mba ho avozina kosa ozy izy nareo amin'ny fanahiny sainareo Efesianina 4:7-7 avozina ianareo fanahiny sainareo le zavatra ao anatytsika mihitsy zany mila avozina mila miova raha omenin'Andriamanitra toerana ianao anankiray dia hoentina manompo zany hoentina mampandroso ny fiangonana zany raha omen'Andriamanitra anjara raharaha ianao amin'ny firenena hoentinao mampandroso ny firenena zany mitady ny tombontsoa ho an'ny fiangonana zany ho an'ny firenena zany fa tsy hoe mahazo raharaha amin'ny firenena nahazo toerana ahoana indray rovina ny azo fampanankarena rovina ny azo misy olona indray zay telo ray volana indray tonga eo amin'ny firenena manana andraikitra eo tsy mahamenatra zany manana andraikitra eo amin'ny firenena na roa volana efa mpanan-karena faratampony naninon'izy zany nareo mamaly an'izany naninona zany le olona fitsika raha mandray andraikitra ty amin'ny fiangonana tsarova fa raha maika ny fitoriana filazantsara raha maika ny asa mpamonjena mila manova fijeritsika mila manova prioritetsika fa tsy midorororory fotsiny zay voalohany faharoa fotoana ny fijinjany zao zay mantsy mamaika n'izy ty maika ny asa mpamonjena satria tena fotoana ny fijinjany zao fa miresaka hoe fijinjany moa zany dia ny fanangonana amin'ny vokatra na ny fiakaram-bokatra ny récolte ozy izitsika amin'ny teny vazaha asa misy nataontsika zany izy moa tsy maheo be ny vokatra fa mampiasa ny vitsy fandrasantsika teo zany mangata amin'ny tompony vokatra mba hampandehanany mpiasa amorony vokatra misy asa ataontsika efa tsy miandriandry fotsiny efa masaka sahady ozy izy fa masaka sahady ny vokatra teny hoe masaka io moa ny teny hébreu na ny teny grika misy fototra kely mety manahirana indray ny tena filazany azy aty amintsika moa raha masaka ny vary da ataontsika hoe mena ny vary efa mena ny vary fa ny aminy zany lazany hoe efa masaka sahady iny ny lohasaha efa masaka sahady ny vary fotsy ny lazany azy fa fotsy ozy izy ny sary rehetra tsy milaza ny lokon'le vokatra akory fa milaza zavatra anankiroa mazava tsara zany anankiray dia hoe fotoana zao anaovana izany fijinjana zany fotoana zao hitoriana ny filazantsara fotoana zao amonjena ny olombely fotoana zao ararotina mba azahoana mitona ny olona rehetra ho an'Andriamanitra mbola be dia be ny mission antsika zao zany miteny aminareo fa salamy verimerina moa kanefa zava-misy moa le izy za tsy miditra amin'le hoe naninona iza dia naninona fa nisy moa zany le nitolona dia tamin'ny tababola iny so tamin'ny herinandro iny tolona be mihitsy fa inona nitolona natao rehefa nitolona nanao hira dia hira teny ratsy be ny natao za tsy mitsara azy tsika tsy mitsara koa fa nidika an'izany dia mbola manana didy be tsika zanakitsika ireny mpianatry ny université ny sasany université sasany ozy fa tsy izy rehetra kory sao taitetra ny mpampianatra ny université fa manana didy tsika ndika an'izany reny zany le atao hoe zato ny ondry le ndesahan'ny zanako teo fa mbola misy anankiray hany ary ny famatika zany zao ny tena raharary izy ny anankiray no aty fa ny 7-50 hany mbolasa be izy ty mbolasa be izy ty mila mahay manararoatra zany tsika amin'ny fiteny any amin'ny lafin'ny commerce moa na ny marketing le atsondra hoe sens d'utimine reny mahay mahalala ny hoe opportunité mahafantatra hoe tia ny fanararoatra tia zavatra tia ny fanararoatra zay ny anankiray fa ny faharoa dia ny fahamaikana maika io efa miakatra ny vokatra maika dia tsara any amin'ny toerana tena mamokatra takany hoe any Ambatondrazaka na any aniny izy ty any Marivoay na any amin'ny toerakafa any Lemaka Atsirabe any ny vokatra io zany rehefa masaka tsy azo avela janony eny etsah
am'izao fotoana zao moa zany ny anankiray dia misy mpangalatra aloha izy any aloatra zao efa mainga manomololo zay filazany any fa tsy misy mpangalatra fotsiny fa simba ny vokatra rehefa tsy vonjena aingana simba ny vokatra rehefa tsy vonjena aingana dia mila manana an'izany zany tsika tsy mitarehidretra amin'ity asy ity tsika dia koana neke tena mpitoro filazantsara ny asan'ny pastera ny asanareo ny asan'ny fiangonana no asanareo tsy mahazo mitarehidretra tsika aza be atakandro be dia be ny olona azo ny antsony hoe procrastination angambany efa nindroa zay nilaza zay teto atao hoe procrastination dia fangatahan'andro lava ary aretiny io am'lahady za dia konina am'lahady na sahako ray fanasan'ny tompo am'lahady tokony hivavaka aleo aloha amin'ny heriny aleo aloha amin'ny heriny fa androany aloha mbola zao tonga ndrainy amin'ny heriny mbola misy zao indray aloha fa aleo aloha amin'ny heriny ka aleo aloha amin'ny heriny iny le misy renim-pianakaviana ny taona ny vadiny dia hoe andao hivavaka dada dia ndao ary rehefa tonga tokoa ny lahady maraina dia izy dia rangah hoe aleo aloha amin'ny heriny fa mbola misy alehako androany tonga ndrainy amin'ny heriny le akanjo fitondrako mivavaka aloha tsy ihany anao indray amin'ny heriny farany rehefa krismasy vao tonga dia-piangonana dia le procrastination aretiny io aza be atakandro amin'ny asan'i Jesosy efa miteny moa Jesosy fitenin'ny Jesosy matetika hoe mandehana fainganao izy ka lazao mampianatra fifanitsangana mandehana faingana mila mandeha iakaingana mila miazakazaka mila manao zavatra haingana fa tsy hoe mitarazoko eo ty trano ty dia tsy hoe folo taona hitarazoana eo ohatra eo tsika dia mitarazoko eo mandritra ny folo taona zay atao rehetra dia mitarazoko eo mandritra ny 2 taona 5 taona vao vita ny zavatra 5 taona zavatra tokony atao rembolana dia atao 2 taona atao 2 taona na 1 taona tsia mila miazakazaka tsika io fitoriana filazantsara io any amin'ny faritra rehetra any dia tokony hiazakazaka zao nisy tenena hoe ndao tsika anao rodorodo pitoriana sy fidirana mandraka ity dia rodorodo patoriana ny hitako aloha natory daholo mbola natory daholo afaka malala maika ny asa fitoriana ny filazantsara ny mpianatra moa dia milaza hoe nareo izy milaza hoe efa bolana ny sisa dia tonga ny fararano fa za kosa milaza aminareo fa efa tonga zany fararano zany efa tonga ny fijinjana efa miresaka hoe fijinjana io ary zay no maranako an'ity fizarana faharoa dia hoe efa miresaka hoe fijinjana ianao dia midika ny fijinjana eo ny fanangonam-bokatra fa ao koa ny rehefa jinjaina dia arina ny tsy tena vokatra fa mety fakofako ny zavatra rehetra fanameloana iny koa zany ny fijinjana raha tsy mitory agny ansika dia meloko sika ny amin'ireo olona rehetra zay lazaintsika hoe mpiteny ratsy mpanao an'izao mpangalatra mpanao an'ity sy ny rehetra meloko amindreo tsika tsy mitory tsika fa izy koa dia matiny ny fahotany ihany matiny ny fahotany ihany izy raha tsy mitory amin'ireny tsika dia meloko izy ary zay no mahamaika ny fitoriana filazantsara zay avelanareo ety dia voavelana an-danitra zay tsy avelanareo ety dia tsy voavela koa any an-danitra zay torianareo ety ka mandray ny filazantsara dia voavonjy fa zay tsy torianareo dia very fa adinina aminareo ny rano zay ny amin'ny fizarana faharoa iny dia farana fa so efa lava fa misy matory hitako matory sasany mila tohizana ny asa zany dikan'io teny io ao amin'ny filazantsara moa dia misy teny manao hoe ary amin'izany dia marina ilay teny hoe ahoana izy izy ny ray mamafy anray kosa mijinja izao maniraka anareo hijinja zay tsy ny sasaranareo olo-kafa no sasatra fa ianareo kosa niditra tamin'izay sasarana mila tohizana ny asa ny dikany io mila tohizana ny asa tsy hoe satria efa nisy nanao teo aloha dia tazomina amin'izay nataon'ny teoloha zay dia efa zay no izy ka tsy mila tohizana ntsony io fa dia samy mamafy daholo dia mbola mamafy foana mandrakity ny androany fa mila mijinja ny anankiray mamafy ny anankiray mijinja ny anankiray mitory fa ny anankiray koa manamafy zany fitoriana zany ao amin'ny fiangonana moa efa fantatra roa zany fa mananasa anankiroa lehibe tsika atao ao ny fitoriana ny filazantsara ny evangelisation ao ny fampiorenana ny finoana zay ananan'ny olona mila ampiorenana ny finoana efa namafy Jesosy nantatsaka ny rano teo Kalvari izy dia mijinjysika ary mandray karama koa tsika amin'izany karamatsika dia ny fiainana mandrakizay zay omen'Andriamanitra atsika zay nge hoe tsy hoe miasa maimaim-poana ny ianao tsy hoe mitory fotsiny ianao dia reraka ao ianao dia karaha mandeha koa na ny an-danitra ny raisiny
fa tena mitory ianao ary omen'andriamanitra karama ianao ny fitahina ianao sy ny fiainanao andavanandro fitahina nge tompoko ny manana ndraiky taty amin'ny fiangonana e fitahina io fena fitahina meny karama ianao karakaraina ianao zay ara-nofonao zay hanina kely hoaninao iny omeny ianao iny ary tsy manan-java-mahory ianao tsy hanan-java-mahory zay matoky azy zay miaraka aminy fa omenanao koa ny fiainana mandrakizay rehefa tonga any an-tanitra ianao dia faly andriamanitra ary ianao koa faly tarika ny fifalitsika e fa izao zavatra ataontsika izao ve mahafaly an'andriamanitra aloha dre mahafaly atsika fa tsy mahafaly an'andriamanitra dia manontany tenysika ao anatin'ny sandrehetra izany dia hoy paoly apôstôly hoe ary eoko izany no ampifaly anareo koa ary miara mifaly amiko dia tsika ravana malala hiara-paly tsy noho ny hoe manana fiangonana tsika tsy hoe noho ny hoe manana ndraiky taty amin'ny fiangonana tsika fa hiara-paly tsika satria tena mitory ny filazantsara ary ny tena fifalitsika dia mahazo na dia fanahy anankiray aza ho an'andriamanitra fa raha misy olona anankiray miova fo dia maninona ozy ny any an-danitra falo ozy izy ny any an-danitra fa tsika koa manana fifaliana asa raha tsapanareo zany fa zay no maranako raha tontoroteniko moa fa ny tena fifaliana ao amin'ity asy ty anie serinareo mieritreritra hoe mahazo vola ny fifaliana ao anaty za ny ainan'izany foana tsy hoe mahazo vola be nisy nanao voady pastera dia nahazo ray tapitrisa androany faly izy zao hoe nisy an'izao dia nahazo zao tsy zany ny fifaliana ao anatin'ity asy ty rehefa mahita olona anankiray ny bebaka ianao ka niova fo zany ny fifalianao ary fifaliana tsy fantatry ny olona tsy mitory ny filazantsara zany ary tsy ho fantany mihitsy fa ianao raha mitory an'io filazantsara io misy olona anankiray mibebaka fifaliana tsy misy toy zany ny any an-danitra mitotorebika fa ny fonao koa mitotorebika satria voavontsy ilay hita ilay olo very reo AFF reo inoko fa nahita an'izany tsara tany fitoriana tataony tany fa iny ny mpianatra tany amin'ny toeram-panomanana nandeha nitory filazantsara nisy mpanjaka dadilahy be sady ampanjaka zay mpitana ody mpitaizan'ny olona sady mpanjaka raha teo izy eo amin'ilay tanàna niova fo fa fifaliana ny mpianatra ny verina avy any mpianatra toeram-panomanana zany resako zany fifaliana tsisy ohatr'izany ozy izy zany ny fifaliana ka dia mahireza ravana malala andehantsika hahatsiaro fa maiky ty asa mpamonjena zay ataon'ny fiangonana ity mila manova fomba fijery mila mahalala fa fotoany zao anaovana zany asa zany ary mila mahatakarytsika fa tokony hotohizana zay natao fiangonana zany tsy resaka hoe continuité de l'état e continuité hoe nisy pastera dia nanohy kely ny asan'ny pastera fa ny fiangonana dia fitohizana asa mandra-piavin'i Jesosy Kristy ary ny fifalian'ny fiangonana tsy hoe mahazo vola be eo zao maheno nareo ny azo taminay nahazo an'izao indray hony zany ny fifalian'ny fiangonana tsy hoe mahavita trano be fa ny fifalian'ny fiangonana dia misy olona voavonjy anateo olona voavonjy dia tafiditra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra ao amin'i Kristy Jesosy tompontsika dia mahireza ry diakona sy olona malala taovy tsara ny asa fanompoana mandiny tenitsika sao efa hisasakasady ny mandaa dia tsika kristianina ihany koa tsy hoe faly fotsiny na diakona androany tena nahazo fa nahazo koa ianao androany tena nahazo ny tenin'Andriamanitra ianao mpahirezina any ianao ary tanteraka tsara ny asa fanompoana isika fiangonana Jerosalema vaovao amen. Tsy lany tompo ao fa marobe ny fiainana tokony hibebahanay tsy mifanaraka amin'ny sitraponao raha